avy eo anivon'ny anteny mera-pirenena kosa tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra noraisindrareo avy eo anivon'ny anteny mera-pirenena taorina ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay mitsipaka ny lalàna fehizoro momba ny asan'ny anteny mera-pirenena manazava misy kokoa makasika an'izay ny mpampakateny avy eo anatin'izany androm-panjakana izany. Pakevitra ary mihevitra nitondra fanatsarana trano amin'ny fomba fiasa eo anivon'ny anteny mera-pirenena raha tokany tsy mpahan-fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Lalàna fehizoro mitondra tovana amin'ny didy tsy volana momba izay asa sy iraka eo anivon'ny anteny mera-pirenena izay. Ilay nambaran'ny mpampakateny ny anteny mera-pirenena Andriamatoa Malomon le Aisou dia tsy mitsipaka velively ny iraka miandry azy ireo na koa ny adidy sandraikitra tokony antsoany solombavam-bahoaka saingy ilaina ny lalàna mazava mifehy azy ireo. Iny moa zany mikasika ny loi organique momba ny fampandehanan-draha raha atao amin'ny anteny mera-pirenena iny dia iny le hoe lalàna fehizoro atao hoe ifehezana ny anteny mera-pirenena. Ka raha ny zava-misy zany dia misy ordonnance zay navoaka ny avy any amin'ny gouvernement mahakasika an'izy iny. Ka nefa atao hoe zo fototra koa nanany anteny mera-pirenena ny manao ny fanatsarana an'iny lalàna iny mba tena hoe tsy ilezeny be sy maro ao anatin'le fanatanterahana an'le lalàna. Zay indrindra no nahatonga ny anteny mera-pirenena nanao fanitsiana an'iny lalàna iny ary nangatahana ny fankatoavan'ny HCC. Iny moa vitatsika iny mivalina avy tany amin'ny HCC dia miverina aty amin'ny anteny mera-pirenena indray zany iny lalàna iny amin'izao fotoana zao. Ka araka iny efa nyteninay moa tamin'ny herinandro dia mbola mivory ny birao maharitra raha ampitso dia handika ny hoe inona ny tokony ho atao tohiny iny zavatra iny zany. Misy ihany koa ankehitriny ny fara-misalan'ny anteny mera-pirenena sy ny gouvernemanta eo amin'ny famahana ny olana tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Fiaran'asa izay mitaka hatrano tokony isian'ny état généraux mahakasika io ratsy fandriam-pahalemana io. Fa isaorana ny gouvernement satria nisy an'ilay opération coup d'arrêt voalohany ary amin'izao fotoana zao dia misy solombavam-bahoaka misy eo amin'ny 3 distrika 3 zany zay miady amin'ny asan-dahalo indrindra any amin'ny faritra atsimo amin'izao fotoanantsika miteny zao zany. Ka isaorana ny gouvernement nanampy amin'ny fanatotosan'ny solombavam-bahoaka an'izay asa atao amin'ny asan-dahalo zay. Zay kosa nefa mba manome soso-kevitra ny amin'ny hoe tokony hanovana état généraux mihitsy mikasika ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny. Zay misy spécificité ihany moa le izy raha amin'ny faritra atsimo zay asan-dahalo amin'ny fangalarana omby sy ny vonoan'olona. Misy koa nefa amin'ny faritra sasany zay hafa koa ny endrika isy koa toy ny forosany amin'ny faritra avaratra sy miady atao amin'ny bois de rose ohatra amin'ny faritra avaratra atsinany. Ka izany rehetrarehetra zany tokony isy fandaminana atao eto amin'ny firenena zay soso-kevitra no atsipany amin'ny gouvernement ny anaovana état généraux mikasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Androany no nivory ny birao maharitry ny anteny mera-pirenena